Solombavam-bahoaka ny Antananarivo renivohitra nifona tamin'ny vahoaka malagasy rehetra ao an-drenivohitra ao ary nilaza moa vonona hiariasa am'rehetra izy taorian'izay fanambarana izay nataony izay. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny fanambarana izay nataon'ny bentanany Antananarivo no tena iopanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Vaovao mampalahelo nodimandry ny mpanakanto El Shafira fantatry ny maro amin'ilay hira hoe mampamangy raha niranty natao tao ampejiny marg no nahitana an'izay fa nodimandry ity andriambavilanitra mpanakanto malagasy ity ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao fodimandry n'ity tovavy malagasy ity ainganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo intsony. Ao anatin'izay raha mampalahelo izay hatrany dia voalaza fa nisy ireo zandary izay telo no nisy namono tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny tamin'ity herinandro ity. Ireo zandary ireo izay namita ny iraka amin'ny fampandrimpahalemana amin'ny fanarahandia ny ombin'olona very nefa dia novonoiny ireo jolahy ankitsirano zao ireo zandary izay nanao ny asany ireo ary tena mampalahelo ny zavatra tahaka an'izany satria ireo zandary izay manao ny asany anankitelo be zao no niara maty tao anatin'izay fanarahandia ny ombin'olona tany amin'ny faritra atsimon'ny nosy iny tamin'ity herinandro ity hatrany. Ao anatin'izay loza mampalahelo izay hatrany loza mpiarakodia indray no ho resahantsika. Araky ny fantatra dia olona 10 no maty vokatry ny loza mpiarakodia avy tany Mahajanga ho any Antsoy io fiara io no tradoza teny amin'ny Pont Sofia lalam-pirenena fahaenina iny. Fiara 9100 ME fitateram-bahoaka ao amin'ny coopérative Vofizabo avy any Mahajanga iazo any Antsoy no tradoza teo amin'ny Pont Sofia commune Marovantaza district ny Lalava tamin'ny andro ny alakamisy 12 oktobra 2024 tokony tamin'ny 3 ora maraina teo eo. Olona 7 tao anatin'ny fiara maty teo eo ny ampitelo izay rehefa tonga tao amin'ny toeram-pitsaboana Port Berger. Tafakatra 10 araka izany ireo maty izay nahitana vehivavy 5 ary lehilahy 5 tanora no ankamaroan'izy ireo araky ny vaovao voaray hatrany. Nidina ifotony avy hatrany ny lehibe ny district ny Port Berger miaraka tamin'ny ambulance ary ny mpitandro ny filaminana rehefa nandre ny vaovao ratsy latsaka tsy tana ny arofanina ny fiara izay ahina ho nandeha mafy na restour ny mpamily na nisy olana ara-teknika izay tsy mbola voafaritra mazava hatreto no antony ny tera-12. Tao anatin'ny fitateranentana namonjy ny toby ny zandary tao Port Berger ny manampahefana ifotony nandritra io fotoana io ary manaitra ny tompona andraikitra fa hijery ny havany fandrao tafiditra anatiny ireo tradoza ary mankahery ny fianakaviana manontolo ary miondrika ampanajana amin'ireo izay namoy ny ainy vokatry ny loza hatrany. Ka ny hafatra mailomailo iandrika an'ireo mpamily amin'io fandehanana mafy diso tafahoatra io ary araho maso tsara ny fiara mialohan'ny aingana fa sao dia hiteradoza tahaka an'ity niseho teny amin'ny Pont Sofia ity satria mety noho ny tandrevaka kely sy ny tsy fanaraha maso ary ny tsy fitandremana kely ataonareo zay dia lasa miteradoza ho anareo sy ho an'ny hafa ary lasa amoizana in'olona maro mo izay tsy fitandremana kely nareo ao anatin'izany rehetra izany. Asio vizity teknika foana ny fiara ary araho maso tsara ny fiara mialohan'ny haingana izay ary rehefa mahatsiaro fa reradreraka ianao aleo matory sy mijanona fa tsy hoe noho ny fanenjehana ny versement dia na efa reraka tahaka n'inona aza dia mbola mandeha foana. Raha ambohy malaza indray miverina tsy salama indray itody ramahefa izay marefo sy very tadidy ny tenany ary misy nofo maniry ao anatin'ny cordre vocaliny amin'izao fotoana izao. Anisan'ireo voapoizina tamin'ilay fety fankalazana tsingeritaona tany ambohy malaza ny volana jona laso teo itody ramahefa. Isan'ireo nahazo évacuation sanitaire tany Maurice teo izy ary efa tafaverina soamantsara ao Madagasikara ao. Amin'izao kosa nefa dia miverina indray ilay aretina ary lasa misy nofo maniry ao amin'ny corde vocale ny tojo ary marefo sy very tadidy ny tenany amin'izao ankehitriny izao. Nangataka fanampina tamin'ny Yaro Razanakoto izay pilote malagasy
amin'ny Grand Turismo sady impiara-mianatra tamin'ny teo aloha itojo ary mangataka fanampina ihany koa izy an'izay afaka manao an'izany amin'izao fotoana izao. Midika izany fa tena mbola tsy vita tanteraka ity raha ambohy malaza ity ary mbola misy foana izany fisehony tsy mikaretina izay vokatry ny fanapozinana izay nahazo an'ireo olona marobe nandritra izay fanapozinana izay mandraky tiny androany. Nefa tadidio fa efa volana maro iny nisy ny fanapozinana iny nefa mbola tsy vita foana izay fitsaboana izay mandraky ty androany na efa maro aza ireo zay ndosam-pahafatesana tao anatin'ity resaka fanapozinana ara-tsakafo izay niseho teny ambohy malaza ity ka mipetraka hatrany ny fanontaniana amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe inona no tena zava-misy marina teny ambohy malaza ary inona no antony nahatonga ny fitondrana teo aloha izay niaro mafy an'izay ho mety ho fampahafantarana ny tena zava-misy marina mahakasika ny ambohy malaza izay nandritra ireny fotoana ireny ary no izana ny takotakomana tao anatin'ilay hoe fampisaviana sy ny maro hafa. Andao am'izay ho resantsika ny fanambarana izay nataony bentanany Antananarivo renivohitra mahakasika an'izay fitondrana vaovao sy ny fampivoarana ny tanàna Antananarivo renivohitra izay. Ny voalohany teny dia niala tsiny sy niala fondro tamin'ireo vahoaka malagasy manerana ny Antananarivo renivohitra izy tamin'ny zavatra rehetra izay niseho nandritra ireny tolona ireny ary miara-miory amin'izay hory niondrika mpanajana tanteraka amin'ireo zay namoiny ainy tao anatin'iny fihetsiketsehana iny. Vonona hiarahiasa amin'izay hahasoa ny tanàna Antananarivo hoy ramatoa Ramanantsoa Harilala izay bentanany Antananarivo renivohitra tamin'iny andro ny omaly iny ary vonona ihany koa hifampihaindro amin'ireo rehetra izay manan-kevitra amin'izay fampandrosoana ny tanàna Antananarivo renivohitra izay ihany koa ny tenany mba hirosoana amin'izay hoe fampandrosoana tena izy ary tsy kisarisary no tena tadiavin'ny vahoaka malagasy rehetra ary ny tena ny raha teo dia vonona tanteraka amin'izay rehetra izay araky ny voalazany hatrany. Midika izany fa hiova tsy toy ny teo aloha intsony izany ny fitantanana ny tanàna Antananarivo manomboka izao fotoana izao ary ireo rehetra izay manan-kevitra sy afaka maneho hevitra ny amin'ny mba ho fanatsarana dia mandray an'izany an-tanandroa avokoa ny bentanana izay voafidy ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lazy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milike ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tomboko lazy tomboko vavy makasitraka dia mirary soa.